Ivadika amreo vaovao ara-toekarena kosa indray isika rivijery ajaina manomboka eto any amin'ny volana septambra na oktobra indray no avy eto Madagasikara ny iraky ny tairom-bola iraisam-pirenena na ny FMI anao tombanezaka faharoa vitany Madagasikara amin'ny fitantanana amin'ny akapobeany moa ny dian'izy ireo amin'izany teo jerentsika ary ny sary. Any amin'ny volana septambra na oktobra indray no avy eto Madagasikara ny iraky ny tairom-bola iraisam-pirenena FMI na ny Fonds monétaire international. Anao ny tombanezaka faharoa vitany Madagasikara amin'ny fitantanana amin'ny akapobeny ary miankina amin'ny tombanezaka faharoa io no ahafahan'ny Madagasikara mahazo ny fanamorana ny famondramam-bola na ny facilité élargie de crédit. Amin'izao fotoana izao sika dia miandry tokoa ny fahatongavan'ny FMI am'izay mety mbola évaluation no ataony. Zavatra tokony marina nefa dia ny ilaitsika ny FMI moa zany dia hoe ohatran'ny hoe gardien na doctrine izy budgétaire na financière ary ilaina izy satria ny zavatra firenena anankiray zay mahazo impetus ny FMI dia mora aminy manao négociation. Isika amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'izay fanomanana zay fahatongavana faharoa zay amin'ny fahazoantsika mifaiky zavatra azo lazaina aloha androany dia famoroso ny fanomanantsika ro programme de réforme zay takiny. Natao hoe takiny satria misy zavatra everina fa tsy maintsy tanteraka aloha vao moroso amin'ny dingana manaraka atsika. Anisan'ny zavatra tsy maintsy hojeretsika akaiky ohatra ny fanatsarantsika ny fomba fitantanam-bola, ny fomba ahafahantsika manena ny gap budgétaire zany, ny fomba ahafahantsika ihany koa manatsara ny fitantanantsika ireo orinasa mpanjakana na ny JIRAMA na ny ARMAD ary farany ny fomba ahafahantsika manatsara ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Zany rehetra zany amin'izao fotoana izao efa tafapetraka ny rafitra misanana zany ary efa ao anatiny isika everina fa amin'ny volana septambra oktobra ny fahatongavany dia efa nisy fivoarana raha mihoatra amin'ny fotoana natongavany tamin'ny voalohany. Raha ny fanazavana nisy ny ezaka efa notanteran'ny gouvernement amin'ny sehatry ny fitantanana ary heverina ho ny ministra Raveloarson Irlanto fa isy fivoarana hitan'ny FMI raha oharina tamin'ny zava-nisy tamin'ny fotoana nanatanterana ny tombanezaka voalohany teto Madagasikara.